Mbola miarabantsika mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny teny sy afatra tianambara androany avy amin'ny Tompo dia te hisarika antsika ny teksta voavy novakian'ny avantsika teo ao amin'ny filazantsarany John toko fahaenina andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Évangile Jean chapitre 6 verset 34 et 40. Ny teny tiako ambara sy sarika antsika dia afatra avy amin'ny Tompo ary fampalalan'ny Tompo ny momba azy sy ny andrisihana antsika hidirantsika anaikitsika hidirantsika ao amin'ny fiainantsika izy. Dia ny andininy fahadimy amby telopolo no entiko hitondrana anareo izany afatry ny Tompo izany. Ny andininy fahadimy amby telopolo dia miresaka momba an'i Jesosy. Ny mpianany dia niteny hoe omeo anay Tompo izany mofinaina izany no mandrakariva. Dia namaly ny Tompo hoe izaho ilay mofinaina. Inona moa ny atao hoe mofinaina? Ny mofinaina dia mofo dia ilay nofon'i Jesosy. Ny aina dia ilay ain'ny Tompo nalatsana teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena antsika rehetra. Raha tsisy ny hazo fijaliana, raha tsisy ny raha latsaka avy amin'ny Jesosy, dia tsisy ny famonjena antsika rehetra. Ny tiako entina amintsika eto dia hevitra roa ihany. Ny iray dia ilay hoe nona ary ny iray hoe mangetaheta. Ny nona tiany lazaina eto ry havana dia nona tsy hoe nona ara-nofo, fa nona ara-panahy, nona an' Jesosy. Rehefa nona an' Jesosy tsika dia inona moa izany hoe nona an' Jesosy izany? Jesosy ilay fiainana, Jesosy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, izy ilay mofinaina. Ka rehefa mandray azy itsika, rehefa ao amintsika izy ka manaiky handray azy, ny tenin'ny Tompo dia manao hoe izay tay hanaraka dia oka handahan'ny tenany. Ka rehefa mandahan'ny tenantsika itsika dia manaiky io azy ary manaiky ny fontsika io hidiran'ny Jesosy ao anatintsika. Izany hoe Jesosy izany no manjaka tanteraka ao anatin'ny fontsika. Ilay Jesosy no mitondra ny fiainantsika amin'izay rehetrarehetra ataontsika, amin'izay rehetra hitondrantsika ny fananarana ny zanakitsika. Ny fiainantsika manontolo mihitsy dia Jesosy. Izy no hitondra ny fiainantsika. Fahasambarana ry havana no ao amin'ny Jesosy. Fahasambarana feno. Tsy ahita fahasambarana hafa ianao afa-tsy ao amin'ny Jesosy. Ny teny eto hoe mangetaheta. Tsy mangetaheta hoe te hisotro rano fa mangetaheta an'i Jesosy. Mangetaheta ara-panahy, mangetaheta ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ilay minotro finainany tany sakanareo teo dia hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa izay teny rehetra aleoko ny vavan'Andriamanitra. Koa rehefa mangetaheta an'i Jesosy ary tsika dia inona ny antony? Mino azy isika. Mino azy isika. Mandany tenanao ianao, nantsony ianao dia handray azy ianao. Mino azy isika. Mino azy ianao satria manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ho an'ny fiainanao ho antsika. Izany raha havana no teny sy afatra nampitan'ny Tompo. Nona, nona an'i Jesosy. Ny hevitry ny nona dia nona ara-panahy, nona te hafantatra ny Tompo, nona te hanaraka azy. Rehefa nona dia tsy manana fahanona intsony fa satria Jesosy vao amintsika, tsy ho nona mandrakizay intsony. Ny mangetaheta eto dia tsy mangetaheta hoe te hisotro rano fa mangetaheta ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mampafantatra io zanany lahy-tokana io, izay fanetrena vaovao ankehitriny no omeny antsika. Koa amin'izao vanim-potoana izao, mbola nomen'Andriamanitra famonjam-po sy tombonandro anao, araroty ny fanatonana an'i Jesosy, araroty fa tombontsoa be anao izany tsy hanenenanao. Araka ilay nilazaiko teo hoe izy no amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ny tenany manontolo izay izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, sokafy ny fonao hidiran'i Jesosy fa ho hitanao izany hoe sy ho tsapanao izany hoe fiainanao amin'i Jesosy izany.
rehefa vohitra nyzany rehetrarehetra izany tompo ry havana malala dia omeny fiadanana feno ianao. Inona ilay fiadanana feno? Ny hotanao izay netiny teo amin'ny azo fijaliana nafahany voasasany tamin'ny rahany mahery. Ilay rahan Jesosy eto ilay raha ilay sotroinany hoe mangitahetra ary dia loharano tsy mety ritra ilay ao amin'i Jesosy. Izany ry havana no atao ankira ho fiderany ny atoko-pihira ilay hoe fiadanana feno. Idera azy amin'ny alalan'ny hira izany fiadanana feno izany. Koa manasanao izany ny afatra fohy nefa mafonjy izay andrasan'ny tomponao miandry antsika Jesosy isan'andro. Isan'andro ianao rehefa amin'ny hariva dia raha sitraka ao fa miandry ianao izy, mialony atorianao, manao fa fotoam-bavaka na dia fohy fotsiny ihany azy, mamaky ny tenin'Andriamanitra, inona mofinaina androany, dia mitenena sy mangatah amin'ny fanamasina fa hanampy ianao izy, hiteny aminao izy, hibitsika amin'ny fanahinao izy, izay tia ny ambara amin'ny fiainanao isan'andro. Zava-dehibe izany hoe mifo maraina dia mbola velonaina, mahita ny zavaboary rehetra izay noharian'Andriamanitra. Tsisy fahasambarana toy izany ry havana rehefa ao amin'i Jesosy. Koa dia mankahery atsika hanaraka ny lalan'i Jesosy fa tsy any anenanao fa tena fiainana ny tenan'i Jesosy manokana. Tsy hodona intsony ianao tsy angetahetana intsony ianao. Ho azy ireny ny voninahitra. Amen.